fiarovana sy ho fitantanana maritra ny arena voajanahary ho lovanjafy dia ho arena ny tontolo sy ny ala manatsara ny famokarana ny fanatsarana tontolo iainana amin'ny alalan'ny fiarovana ny sandrika sy ny lemaka tsy ho tototry ny atsanga misy araka izany ny fandarana asa PLAE na fandarana asa miady amin'ny fikaonirika ny nofotany fandarana asa eo ambany fiahiny ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay vatsiny ny KFW vola fiara-miasa ny gouvernemanta sy ny malagasy mitohy ny fandarana asa PLAE andiany fahenina izay efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanaingana nasionaly teo ihany koa ny tany amin'ny faritra iasany hatramin'ny taona 2024 tanjona ny anarana ny tontolo voarindra sy ny ala hatramin'ny 5,4 hektara tanjona iraisam-pirenena entina anarena ny atao hoe paysage et des forêts manerana an'izao tontolo izao ka raha tapitrisa hektara no anjaran'ny Afrika ao anatin'izany tanjona izany dia Madagasikara dia andray anjara hatramin'ny 4 tapitrisa hektara ka ity fandarana asa PLAE andian'ny fahenina ity dia andray anjara anampy izany amin'ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'izay tanjona iraisam-pirenena izay ka 45,000 hektara no fanarenana ny paysage sy ny ala eto Madagasikara ao anatin'ny faritra 5 iasan'ny tetikasa hatramin'ny taona 7 sy 20. Fomba fiasan'ny fandarana asa PLAE ny fanohizana ny fahombiazan'ny andiany teo aloha ankoatra ny fambolena hazo sy ny famokarana angovo dia misy ny nampiavaka ny andiany fahenina amin'ny sehatra asa hafa ho tanterahana anatrarana ny tanjona manaraka tanteraka ny paikadin'ny PLAE 5 ny PLAE 6 izany hoe manaraka ilay fomba fiasa fanarenana ny tontolo sy ny ala na ny restauration des paysages et des forêts izany dia maromaro ny sehatra asa voafaritra amin'izay dia ao anatin'izay moa izany mahafanarenana ny ala azy dia ny ala sy ny fambolekazo na io ho an'ny commune ilay fambolekazo midasika be na ho an'ny olon-tsotra manarak'izay ilay fanarenana ny tontolo moa izany dia ao ny fanatsarana fambolena sy ny fanatsarana ny faritra firofan'ny omby dia ireo sehatra rehetra ireo no manome an'ilay 5,4 hektara ao anatin'ny faritra 5 izany hoe eny Betsiboka Amoromania Hotomatsiatra Riorombe zava-dehibe amin'ny famokarana ara-pambolena sy ara-piompiana ny fisian'ny fandarana asa PLAE andiany fahenina antoka ho fampiroboroboana sy fanatsarana ny famokarana no ny fanarenana ny tanety fiarovana ny tany sy ny sahandrika tsy ho kaondrika eo ihany koa ny famokarana vilona ho an'ny fiompiana amin'ny alalan'ny fanatsarana ny toeram-piraofana ny PLAE 6 moa izany dia miantoka be ny fampiakarana ny vokatra ny fanatanterahana fandarana asa satria ny fandarana asa dia miaro ny tany tsy kaondriaka be ny asa atao anatin'izany ny fambolekazo ny fambolena ny bozaka vilona ho an'ny raofiny omby ka ny fambolekazo sy fiarovana ny tontolo iainana dia anisany miaro andreny ataontsika foto-dravitra asa-panjakana ohatran'ny hoe barage ohatra satria manao andreny ihany koa ministera mba tsy ho potika mba tsy ho simba vetivety miaro ihany koa nyreny lemaka sy tanimbary amokarantsika ireny tsy ho tototry ny fasika ka ahafahantsika mamokatra bebe kokoa sy manitatra ny velaran-tany izay azo hovolena eo ihany koa araka ny voalaza teo hoe ny fanaovana ala vatom-boly dikan'izay izany dia hitombo ihany koa vokatra satria ny vokatry ny voankazo dia azo hohanina sy mety mampidi-bola eo anelan'izay moa izany mety misy vokatra azo hohanina toy ny tsaramaso sy soja ihany koa amin'izay ataontsika hoe ala vatom-boly izay raha ty amin'ny fiompiana koa dia misy fiantraikany be dia be ihany koa satria raha nao ezakitsika izany anitatra an'izay velaran-tany firaofan'ny biby izay dia hitombo sy ataontsika hoe hiatavy amina fomba malaky ireo bibitsika hoe omby na ohatr'izay ny fambolekazo koa dia miantoka be dia be amin'ny resaka fiompiana tantely ohatra satria ny tantely dia miaina aminaty ala sy ohatr'izay eo ihany koa ny trondro raha tsy misy ny rano tsy misy ny ala dia hijaly ihany koa ny trondro ka izay rehetrarehetra izay mitambatra
raha nitoy tetikasa mandeha atsaka ny sy andava ny asa rehetrarehetra ny atsipriona anatin'izay dia inona sy eritrerentsika fa hitombo ny vokatra ary mety hitombo ny vola miditra amin'ireo tatsazy anivony any ambanivohitra any ary hitombo ny farim-piainan'ny tatsaha tsirairay avy. Zava-dehibe ihany koa ny fananantany hoentina mamokatra mba hampaharitra ny asa fiariana izay atao. Misy hatrany moa ny fanamorana ny fampananana tany ireo mpisitraka amin'ny fandarana asa PLAE andiany fahenina. Satria fanajariana ny tany resaka eto mba hampaharitra an'ireo fanajariana rehetra ireo dia tsy maintsy miaraka amin'ny foana ny fiarovana ny tany amin'ny alalan'ny fananantany. Tovy amin'ny teo aloha ihany izany hoe izay ho an'ny tany commune dia ny titre no hitondrana azy fa raha ho an'ny olon-tsotra sy ny sambatan'olona kosa dia amin'ny alalan'ny karatany no hiarovana ireo tanin'ireo mpisitraka tsirairay avy. Noho ny fivoaran'ny teknôlôjia izay efa miroborobo ankehitriny dia hoentitra kokoa ny fanaraha-maso ny fanjoina ny atotam-baovao amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra. Isy ny fampiasana ny haitao araka-tsorindra amin'ny fanomezana ny antotan-kevitra sy antotam-baovao rehetra amin'ny fifanankalozana ny fanatanterahana ny asa endraiketan'ny PLAE andiany fahenina. Ny 9 Jona 2024 ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny PLAE andiany fahenina ho an'ny faritra Betsiboka. Ny 7 Jona 2024 kosa no nanamariana tamin'ny fomba ofisialy ny PLAE andiany fahenina ho an'ny faritra Boeny. Iray amin'ireo commune nahazo tombontsoa amin'ity fandarana asa PLAE andiany fahenina ity ny commune Marsako ao amin'ny faritra Boeny. Tanay amin'izao fotoana zao nanomboka tamin'ny PLAE 5 PLAE 6 dia niditra tany amin'ny commune ry zareo satria misy sanasa anakefatra izay miova tamin'le resaka taloha satria taloha dia resaka reboisement villageois individuel le ravia ihany fa amin'izao zao dia efa niditra lalindalina mihitsy zany reo nanomboka iny PLAE 5 ary PLAE 6 dia ohatrany mbola niova koa satria misy zavatra niova kely eo satria pâturage iny tsy nisy na ny hoe pâturage communal zany fa amin'izao fotoana zao tafiditra zany fa hoe misy koa zany pâturage communal zany zany hoe ny commune ihany koa zany tompony akoatran'le agroforester ka ho anay zany faly zay amin'izao fomba fiasan'ny PLAE io satria zahay dia manana valeur rano any satria efa mipetraka zany le resaka comité de gestionay zany hoe indraikitra io atiala io ka ny amiala zany be ny tanàna io ala io any commune dia soranay zany ny ministère ny fambolena zay nametraka ny projet PLAE 5 PLAE 6 fa izay zany dia efa tafiditra tanao anatin'ny PLAE 5 ary efa manana expérience betsaka mikasika amin'izany sanasa zany zao koa mbola miditra ny PLAE 6 dia soranay satria ny vely rano fahasivy nataon'ny filoham-pirenena dia any anatin'ny vilaninay mihitsy amin'izao fotoana zao tena anatin'ny vilaninay misaotra betsaka amin'ny fitondrana fa zahay amin'izao fotoana zao zany dia ireo tantsaha rehetrarehetra dia sady mahazo moa ny commune ny tantsaha rehetrarehetra zany fa mahazo toana hisy asa tao satria ny PLAE manoana. Ny 14 Jona 2024 ary no natao ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy ny fandarana asa PLAE andiany fahenina ho an'ny faritra Matsatra ambony. Maro no asa ho tanterahana ao anatin'izany. Ny 14 Jona 2024 kosa no natao ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny faritra Iorombe izay natrehan'ny ministry ny Jona sy ny toe-karena manga Mahatante Popert. Ny 20 Jona 2024 kosa no natao ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy ny fandarana asa PLAE andiany fahenina ho an'ny faritra Amoromania. Maro ny asa ho tanterahana ao anatin'izany.
marina fa misy hatrany ny fampiofanana sy fampitaovana ireo mpisitraky ny fandarana asa ary miainga amin'ny filan'ny ny fotony ny fomba fiasa izay iarahana amin'ny commune. Izany dia manatsara ny fari-piainan'ny mpamokatra ary miteraka asa ho an'ireo olona manodidina ihany koa. Ny fandarana asa PLA eo andiany fahenina dia azo lazaina fa dingana ho fanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo satria mampiroborobo ny vokatra ara-pambolena. Ny fandarana asa ihany koa dia miompana amin'ny fiarah-miasa amin'ny ministera ny fanatsariana ny tany sy ny fananantany, eo ihany koa ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy.